Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mamolavo rangah, tsy maintsy misotro foana izy isan'andro, dia miady foana izy mivady isaky ny miditry ny trano rangah. Mamo indray hoy ramatoa mikitakita, tsy mamo zany aho ahy, hoy rangah manamary tena mizato lela efa miraikitry ny toaka. Isan'andro zao ka tsy misy masoandro miratra mihitsy fa toaka trany, hoy ramatoa. Ie, dia ahoana koa, hoy rangah manany any. Tsy mba mitovy amin'izay vadin'olona fa mamolava ohatran'ireny biby maloto ireny. Iza no lazainao fa mitovy amin'ny biby maloto? Ka iza indray za? Dia raikitra ny ady, fifamalena be tsy misy ohatran'izany. Samy mampiaka-peo, na ny lahy na ny vavy, samy manala ny fony, samy tsy misy manaiky, tsy misy mandefitra. Matetika aza no miafara amin'ny fifampikasihan-tanana, fifamitehana entana ary fifandrahonana. Dia toy izany hatrany ny fiainan'izy ireo tao an-tokantrano. Raha vao taratara kely rangah, dia hitindra ramatoa ny trano, indraindray tsy asiany sakafo, dia ohatr'izany hatrany. Nanantona ny pastera ary ramatoa indray andro, ka sady ny tantara no mitaraina no mitomany. Reraka pastera, reraka ny saiko, reraka ny foko, reraka ny tenako manontolo ho ilay ramatoa. Ka maninona raha misaraka aminy ianao hoy pastera tsy taitra. Aiza kosa pastera, zany ve no mba torohevitrao raha injanako any izy hoy ramatoa etsy an-daniny. Raha tsy te hisaraka aminy ianao dia aza miady amin'ny intsony, aneho ifitiavana trany izy, mivavaha ho azy isan'andro, ary izao ihany tenenina aminy na mamolava azy ianao, tiako foana. Fotoana fotaty aoriana dia niverina tamin'ny mpifaliana tao amin'ny pastera ramatoa ka hoy izy: sambatra pastera, sambatra ny saiko, sambatra ny foko, sambatra ny tenako manontolo, sambatra ny ankonako. Fa hony hoy pastera, isaky ny miditry ny trano rangavadiko na mamo aza dia tsy ny divako intsony, sady tsy enaiko izy no oroako, dia ataoko hoe na mamolava azy ianao, tiako hatrany. Inona ho ianao? Niova izy ankehitriny, niova ho tsara fanahy, tena tia, misaotra pastera. Etsy an-daniny izany sombo tantara izany dia indro misy andalan-teny omenantsika mba hifampahirezana. Mety misedra olana mitovy amin'izany mantsy ianao ankehitriny. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Koritianina voalohany 7:10, ny 9:4 ka hatramin'ny 5. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao ampofaza malaina, fatomotrany andro izao.
groupe Jude 25. Zay lay onjany fanantenana. Talilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Tantara faharoa toko fahafito. Ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany, dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa halatsa-drà ka feno ny voninahitry Jehova ny trano. Ary mpisorona tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehova satria feno ny voninahitry Jehova ny tranony. Ary noho ny hitan'ny zanak'Israely rehetra ny nilatsahan'ny afo sy ny voninahitry Jehova teo ambonin'ny trano, dia niankohoka tamin'ny lampy vato izy ka nivavaka sy ny deran'i Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra tao fanatitra teo anatrehan'i Jehova. Ary Solomona mpanjaka namono zavatra tao fanatitra dia omby 2,000 sy ondry amanosy 2,000 toy izany no nitokana ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra. Ary mpisorona samy nitsangana hanao ny anjara raharaany avy. Ny Levita koa nanana ny zava-manenon'i Jehova izay nataon'i Davida mpanjaka hideranan'i Jehova fa mandrakizay ny famindrampony. Raha nasain'i Davida ny deran'Andriamanitra izy, ary mpisorona nitsoka ny trompetra teo anoloany ary ny Israely rehetra nitsangana teo. Ary Solomona nanamasina ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehova, fatao no nanaterany ny fanatitra dorana sy ny saboran'ny fanatim-pihavanana. Fa ny alitara varahana izay nataon'i Solomona dia tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny sabora. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra izay teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny lohasahan-drikany Egipta dia nitandrina ny andro firavoravona hafitoana. Ary tamin'ny andro fahavalo dia nanao farafivoriana izy fa hafitoana no nitandremany ny fitokanana ny alitara, ary hafitoana koa ny andro firavoravona. Ary noho ny tamin'ny andro 720 tamin'ny volana 7
dia nampidino ho any an-dainy ny olona ary faly sy ravoravo izy no nysoa nataon'i Jehovah tamin'i Davida sy Solomona ary ny Israely olony. Ny valim-vavaka nataon'i Solomona. Toy izany no nahavitany Solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lampanandriana, ary samy nataon'i Solomona lavo rary avokoa izay rehetra efa voaheviny atao tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-dapany. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe: efa reko ny vavakao ary efa nofidiako ho aty fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Koa indro raha mampiantona ny andro ka tsy misy ranorana latsaka, na asaiko mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity, fa efa nofidiako sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ary ny aminao, raha andeha ho anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao ianao, ka anao arak'izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipo, dia ampitoeriko ny seza fiandrianan'ny mpanjakanao, araka ny fanekeko tamin'i Davida rainao hoe tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. Fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalako izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriaman-kafa sy miankohaka eo anatrehany, dia hongotako amin'ny tany izay nomeko anareo, ary ho fongorako tsy hoe masoko ity trano no masinko ho an'ny anarako ity, sady ataoko ho abolana sy ho ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo azy ity trano ity, dia ho fitalanjona an'izay rehetra mandalo izy ka atao hoe: naninona reny dia nataon'i Jehovah toy izao ity tany sy ity trano ity. Ary isy amaly hoe: satria nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nikikitra tamin'ny andriaman-kafa sady niankohaka teo anatrehany sy nanompo azy. Koa izany no nampidirany izao loza rehetra izao taminy. Heritage Singers. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise. Holy is the Lord. He is high and exalted
feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Mba fantatrao ve fa Kristy no ivo ny tantara sy ny faminaniana. Ifantoka amin'izany ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny tianio ity. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andriamitansoa. Iaraka ivavaka aloha isika angataka fanazavantsaina avy amin'Andriamanitra. Raisiny an-danitra misaotra anao izay fa omenao tombontsoa hianatra ny teninao. Fantatray tsara fa hitondra fiadanam-po sy fiainana mandrakizay ho anay ny fahalalana ny sitraponao sy ny fiainana amin'izany. Koa dia angatahanay ny fananao masina mba hampianatra sy hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa ny faminaniana na ny filazana miloa mikasika ny ahatongavan'i Jesosy teto an-tany sy ny fiainany manontolo dia efa voambara miloa any amin'ny testameta taloha. Ny Baiboly moa dia mizara roa. Misy ny testameta taloha dia misy ny testameta vaovao. Tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany dia tsy mbola nisy afa-tsy ny testameta taloha. Dia ny bokin'ny Genesisy zany ka hatraminy amin'ny bokin'ny Malaki. Miloa lavitra ny ahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia efa nomen'Andriamanitra ny mpaminany na ireo olona manokana nofidiny ny filazana ny amin'ny Kristy hatramin'ny ahaterahany ka hatramin'ny tsanganany amin'ny maty ny karany eny an-danitra. Efa voasoratra talohany nahaterahany ny tantaram-piainany. Aseho an'ireny faminaniana miloa ao amin'ny testameta taloha ireny ny drafitra mazava tsara momba ny fiainan'i Kristy, ny fahafatesany, ny fitsanganany. Ny testameta vaovao kosa indray no maneho ny tantaram-piainany fony izy teto an-tany. Ireo mpaminany ny testameta taloha izay velona nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 500 talohany nahaterahan'i Kristy dia nilaza faminaniana maro na zava tsara momba ny fiainan'ny Mesia na Jesosy Kristy. Inona ary nolazain'ny olona tamin'ny fiandohan'ny asa fanompoana nataon'i Kristy teto an-tany rehefa nampitany fiainany tamin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny testameta taloha izy ireo. Zao no voambaro amin'ny Jaona 1:10. Jaona 1:10. Efa hitanay ilay nisoratan Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Efa voalaza miloa ao amin'ny testameta taloha ny amin'ny Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Tsy olona fe olona tsotra nefa izy io fa tena zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tonga olona nonina tamintsika mba ahafahany manatanteraka ny planony famonjena izay fa napetrak'Andriamanitra telo izay iray hatramin'izay. Ny fahatanterahany faminaniana no nampahafantarany mpamonjitsika ny tenany. Izy tenany mihitsy no milaza ao amin'ny Luka 4:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Luka 4:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky tahaka an'izao. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny soratra masina nyresahan'i Jesosy eto tamin'izay fotoana izay dia ny testameta taloha. Jesosy tenany mihitsy no milaza fa hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny bokin'ny Malaki dia milaza ny amin'ny Jesosy avokoa, milaza ny amin'ny tenany avokoa, milaza ny hevitry ny teny milaza azy. Ny fahatanterahany faminaniana ny porofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia nampanantenainy. Ho jerentsika ary ohatra ny toerana nahaterahany.
ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha dia milaza ao amin'ny Mika 5:1 Mika 5:1 manao hoe fa ianao ry Betlehema Efrata dia avy ao aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'Israely atry ny fahagolany efa nivoahany dia hatr'izay dia tanteraka tokoa zany araka ny voalaza ao amin'ny Matio 2:1 satria voalaza ao fa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia. Tanteraka ny faminaniana milaza ny amin'ny toerana ahaterahany. Dia voalaza koa amin'ny Isaia 7:7 ary amin'ny testamenta taloha Isaia 7:7 fa anananaka ny Virjina ka iteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Immanuela. Anananaka ny Virjina ka iteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Immanuela. Dia voalaza mazava ny fahatanterahany zany ao Matio 1:17 Matio 1:17 mivaky tahaka an'izao: ry Josefa zanaky Davida aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, Jehova no mpamonjy. Nateraky ny Virjina tokoa araka ny voalaza meloa tao amin'ny Isaia 7:7 Jesosy. Dia voalaza meloa koa fa taranaky ny fokony Joda no hipoirany zany Jesosy izany. Avy amin'ny taranaky ny fokony Joda. Azonao vakiana tsara zany ao amin'ny Genesis 7:10 Genesis 7:10 ny te-hipanjakana tsy ala amin'ny Joda mandra-pahatonga ny Silo ka hano azy ny firenena. Ny hoe azy eto dia amin'ireny tsoratra mihitsy nanoratana azy milaza fa Andriamanitra io azy resahana io. Dia tanteraka tokoa zany ao amin'ny Hebreo 7:14 milaza azy. Hebreo 7:14 zay mivaky hoe fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika. Voalaza miloa ny handavan'ny olona azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Zao no voalaza amin'ny Isaia 7:17 mikasika an'izany. Isaia 7:17 natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy. Efa fantatra meloa zany, efa naseho tamin'ny mpaminany Isaia meloa any amin'ny testamenta taloha fa atao tsinitsinina sy lavin'ny olona izy. Ny olona mantsy dia nieritreritra fa zany Mesia zany dia nafaka azy fotsiny amin'ny fahefana ara-politika satria no zanahan'ny Romanina ny Jiosy tamin'izay fotoana izay. Ny Mesia andrasan'ny Jiosy dia Mesia nafaka azy ara-politika fa tsy hanafaka azy amin'ny fahotana ary teo no natonga ny fahatsoan-kevitra tamin'izy ireo. Dia izay natonga azy nanao tsinitsinina sy nandà an' Jesosy. Tanteraka tokoa zany faminaniana zany eo amin'ny Jaona 1:1 milaza azy. Jaona 1:1 mivaky tahaka an'izao: tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Voalaza hatramin'ny namadiana an' Jesosy sy ny volana lohan'ny mpamadika azy. Zao ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Salamo 119:7 Salamo 119:7 eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady nihinana ny haniko nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Dia zao ny voalaza ao amin'ny Zakaria 1:12 manampy an'izay. Zakaria 1:12 dia hoy izao taminy: raha tsara eo masonareo dia omeo any karamako, fa raha tsy zany dia aoka ihany. Ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30. Dia tanteraka tokoa zay voalaza meloa ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Matio 5:20 milaza an'izany a. Matio 5:20 sy ny 12 sy ny 12 zay mivaky tahaka an'izao: ary ny anankiray tamin'ny rombony folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe omenareo atrinona ho anolorako azy aminareo, ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Tanteraka zay voalazany faminaniana. Voalaza meloa koa ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Voalaza meloa ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Salamo 2:19 Salamo 2:19 manindrona ny tongotro amantanako izy.
dia tanteraka tokoa izany any amin'ny testamenta vaovao milaza ny fahatanterany amin'ny Lioka 7:7 ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy dia teo naminony any Jesosy. Asika jerena koa ny Jaona 2:5 voalaza hatramin'ny voahan Jesosy avy tao am-pasana ao amin'ny Salamo 5:10 Salamo 5:10 fa tsy ho fohinao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Dia tanteraka rabaka teny zany ary mijoro vavolombelona n'izany ny apôstôly eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13 asan'ny apôstôly 2:13 sy ny 2:13 koa raha nahita raha teo izy dia nilaza amin'ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fiaina tsy hita izy ary nofony tsy ho tratry ny loha. Zany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Be dehibe ny porofo maneho fa tsy faminaniana vitsy ihany no nifanaraka tamin'ny tantaran'i Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fitaovana tsy takatry ny herin'ny saina no efa nampahafantarin'Andriamanitra mialohan'ny mpaminany ny tantaram-piainany. Eny, Andriamanitra tokoa izy. Rehefa avy nahita porofo arenao dia mila mandray fanapa-kevitra mibavaka ny amin'izay ekena ho tompo eo amin'ny fiainanao. Manasanao izay mba handray azy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Amen. Tarika feon'ny Kalvaria. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Mbola fenoda dia indro efa notiavina ianao no nisolovona mba ho fanavotanao ka namafiazany manjo nasarotra azy izany tsy aoko fa indro ao izotra anaraka sy ankatoana tena veria ratsy noiana ka falia fa voavonjiza ko ny androko sisa rehetra natokako Noiana kafalia favoavonjiza kuniandroko sisa rehetra natokako manontoloana eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. alasarina fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Faly miarabanao izay manaraka ity fandaharana ity ahafahana miaraka mandalina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny lohateny anio dia ireo fitahiana sy teny fikasana ao amin'ny Baiboly fizarana 3. Mialoha ny andiniantsika ny teny dia andao isika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra tombotsoa fifaliana fitahiana indray ny miaraka mandinika sy mandalina ny fahamarinany teninao. Koa manatreza izao fotoana izao ary tario amin'ny alalan'ny fananao masina izay mba hatakatra ny fahamarinany teny. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Maherin'ny 3,000 ny teny fikasana misy ao amin'ny Baiboly. Samy avy amin'ny fon'ilay Andriamanitra be fitiavana ny tsiraray amin'ireny. Io Andriamanitra io dia mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza. Efesianina 4:1-20. Andriamanitra dia efa nanolo-tena hanatanteraka ny tsiraray amin'izy ireo eo amin'ny fiainantsika ary mandrisika atsika izy hitaky azy ireo. Izy ireny mantsy dia manantitrantitra fa mikarakara izay ilayntsika ara-nofo sy ara-panahy Andriamanitra. Amin'ny andro izay ionantsika aminy mifanatrika dia anambara amintsika izy ary isika koa dia hiteny manao hoe tsy misy latsaka na dia teny ray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy. Ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany 4:9-15. Izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Jaolina voalohany 2:2-15. Anio ary sika dia hanohy trandraka ary akafiry ireo teny fikasana akoatr'izay efa noresahantsika marobe tamin'ny lasa. Petraka ny fanontaniana manao hoe inona no anjarantsika mba ahazahoana ny hery nampanantenaina, izany hoe ny ranonoran'ny fanahy masina amin'ny fomba mivatravatra, dia tsy maintsy mamaly ireo fapetra rehetra apetraka mialoha isika, ny fifoazana sy fanavaozana. Tokony izany isika mino ny teny fikasany ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Manaraka izany dia izao ilayntsika ny mangataka mitalao ny teny fikasana. Izao indrindra ny lazainy amin'izany, mangatara ranorina amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro farahorana dia amin'i Jehovah izay manao ny helatra. Ranorina mivatravatra nomeny azy, eny samy omeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Zakaria 10:2. Dia tahaka izany tokony mitady ny tompo isika. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana. Hevoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavana ny Jehovah ambara-piaviny sy andatsahany fahamarinana aminareo. Ao amin'ny bokin'ny Hosea 10:12. Akoatr'izay dia mila miditra amin'ny fibebahana. Koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny faotanareo mba ho avy izay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Asan'ny Apôstôly 3:7-7. Dia tokony koa sika maharitra amin'ny fivavahana. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra
ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 4 ary ny 9:30. Isika koa dia tokony mianatra ny baiboly. Miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Salamo 7:10 ny 9:20. Ilaina koa ry havana ny miray saina. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalahiny. Asan'ny apôstôly toko 1:4. Tena ilaitsika koa ny mandalo amin'ny fiovampo. Amorony fomadio aho Andriamanitra, ary avaoziorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy hialo anatrenao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Salamo 150:10 sy ny 120. Sika koa dia tokony mankatoa ary manompo an'Andriamanitra. Ary raha iainy tsara ny didiko zay andidiko anareo anio ianareo, ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy anompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsaka ao amin'ny taninareo ny ranorana amin'ny fotoanany, dia ny lohaorana sy ny farahorana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolopokao ary ny diloelinao. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 12 ndiny ny 17 ka hatramin'ny 18. Tena ilaitsika koa ry havana ny mijoro ho vavolombelona. Dia mpianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Salamo 120 andiny ny 17. Petraka indray ny fanontaniana manaraka. Inona ireo fiarovana amin'ireo arety mandoza rehetra amin'ny andro farany? Ry havana, eo anoloan'ireo arety mandoza isan-karazany azo avy amin'ny virus sy mikroba amin'ny andro farany, tahaka ny poliovirus sauvage, VIH sida, herpes génital, mononucléose, pneumonie, rhume, rougeole, rubéole, angine, peste, zona, grippe aviaire, coronavirus na COVID-19, hantavirus, hépatite, Ebola, choléra, virus de la rage, papillomavirus, rotavirus, adenovirus sy ny sisa. Dia toko atsika ny mamaky ireo teny fikasana izay hita ao amin'ny bokin'ny Salamo 150 sy ao amin'ireo boky maro samihafa ao amin'ny soratra masina. Miezaka mandry Satana hamono olona be deaibe, ary ny kendreny dia ny fahafatesana mandrakizay, izany hoe maty tsy mba nino an' Jesosy sy nanana fanantenana ny amin'ny fitsanganana maty ho amin'ny fiainana mandrakizay ny olona iray. Reto ary misy ireo teny fikasana ampahany amin'ireo marobe amin'ny soratra masina izay tena mampahery atsika tokoa. Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo 150 ny 5 ka hatramin'ny 120. Tsy hatahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny azina, na fandringanana mandripaka amin'ny tatao-vovonana, na dia isy arivo aza lavo anoloanao sy ray alina eo kavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy, satria ho ianao, Jehova ô, ianao no ariko, sady nataonao finenanao ny avindrindra, dia tsisy loza androanao, na aretina nakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehnao. Izao koa ny fanamafisana ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 12 ny 2. Indro Andriamanitra ny famonjenay, dia atoky aho fa tsy mba tahotra,
fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako fa efa namonjy ay izy. Azosika toizana ny vaky teny eo amin'ny bokyny Deutéronomie toko fa 7 ary ny 15. Izao no voalazana: satria hoy ianao, Jehovah ô, ianao no ariko, sady nataonao finenanao ny avindrindra, dia tsisy loza nyroanao na aretina nakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro aminao amin'izay rehetra lenao eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Fandrao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao, ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no hitsahinao. Amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko fa 7 ny 15. Dia izao no lazay ny tenin'Andriamanitra: ary arovan'i Jehovah tsy ho azona aretina ianao, ka tsy hisy hameliny ianao ny aretin-dratsiny Egypta izay fantatrao, fa ataony amin'izay mankalanao kosa ireny. Exodosy toko fa 15 ny 20. Ka hoy izy: raha zoto iain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao, ka anao izay mahitsy eo masony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao reny aretina rehetra reny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao ny Jehovah izay mahasitrana anao. Amin'ny bokin'ny Hosea toko fa 13 ny 14. Avotako tsy ho azo ny herin'ny fiaina tsy hita izy, vonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Salamo 150 ny 17. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Bokin'ny Exodosy toko fa 20 ny 15. Fa manompoan'i Jehovahandriamanitrao dia hitany haninao sy ny ranoranao izy, ary esoriko aminao ny aretina. Amin'ny bokin'ny Jeremia toko fa 3 ny 17. Antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Salamo 120 ny 17-18. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ao amin'ny boky Noabolana toko fa 12 ny 10 jerentsika ao amin'ny Baiboly DM. Tilikamo mafy ny anaran'ny Tompo, ka ny olo marina miezaka ho ao dia voaro tokoa. Salamo 7 ny 7 sy ny 20. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Filazantsarany Jaona toko 12 ny 14. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy: tsy ho fahafatesana no anton'izany rehetra izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Apokalipsy toko 12 ny 14. Ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarirainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Amin'ny bokin'ny Jakoba toko fa 5 ny 14. Koa mifanekelika ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo, ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Salamo 470 ny 1. Andriamanitra no aro sy hero atsika, mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy. Naoma toko 1 ny 17. Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy. Joba toko fa 5 17 amin'ny fahoriana enina dia amonjy ianao izy, eny amin'ny 7 aza dia tsy hisy loza hiatra aminao. Ary ny farany dia ao amin'ny Jeremia toko fa 13 ny 11. Dia indro tanterahako koa ny fanasitranana azy, eny osotraniko izy, ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana.
ndao faranantsika mivavaka zao fotoana zao ry havana. ray tsara indrindra izay ny an-danitro betsaka ireo teny fikasana ataonao indrindra amin'ny vanim-potoana isin'ny karazana aretina marobe izay tonga eto amin'ity planeta tany ity mandravarava mandripaka ary mitady hamono olona marobe kanefa nonohon'izany dia mananareo teny fikasana rehetra avy any aminao zay mba ho fikirina mahatoky izany zay dia mba tanteraha aminay ireny tompo mba nananay fiarovana azo antoka amin'ny anaran'i Jesosy amen. ry havana ny faranetiny ray ny fanarantsika miaraka mandalina ity soratra masina natokana ho amin'ny androany ity. amin'ny manaraka isika dia mbola no hiara-hianatra ny loha hevitra ity ihany dia ireo fitahiana sy teny fikasana ao amin'ny baiboly fizarana manaraka. mametraka ny veloma mandra-piana aminao ny namanao velomanatsola Jonarson mpitory ny filazantsara. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. fitsapana fijaliko apodina umaraina na mafini manzo matoky amanananao anovany fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra ampoko na mafiny manzo matoky amanananao anovany fiainako ovaova. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ampitsahatra mitafiotra miady ambely azavelandeireny mbainitananao mahery tafio ny fahasoavanao Jesosy antra niteninao manakery talaoko mba hiteny ampitsahatravetrany nitafiotra miady ambely azavelandeireny mbainitananao mahery tafio ny fahasoavanao Jesosy antra ianao no andriamanitra inoko niteninao mitoetra ampoko na mafiny manjo matoky amanananao anovany fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko niteninao mitoetra ampoko na mafiny manjo matoky amanananao anovany fiainako ovaova
mafiny manjo matoky amanananao anovany fiainako ovaova. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly itafatafa iaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, ny mpiara-mianatra aminao Eliandri amin'ny Tansoa amin'ity anio ity. Ny mikasika ny lay mpaminany feno aya izay indray no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra ao anatin'ny andro vitsivitsy. Mety ho azonao an-tsaina ve hoe iza izany mpaminany feno aya zany? Tsy iza akory fa Jona. Ka mialoha ny idirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny-an-danitra hamasinina ny eny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Misaotra anao manome anay izay sahaza isan'andro. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary arovo izay amin'ny fankapanahy. Hiara-ianatra ny teninao izay raha io, mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina. Hampianatra anay indray ity lesona ity satria misy lesona tianao ampitaina aminay. Angatahanay ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa izany ny andininy izay nofantenana ho atao tsy anjery dia ao amin'ny Jona. Jona 4:7-10 no vakitsika. Jona 4:7-10. Moa izaho tsy mba alahelo an'ny Nive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy rahetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa. Andriamanitra eto no miteny an'izany amin'ny Jona. Averintsika indray mandeha. Moa izaho tsy mba alahelo an'ny Nive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy rahetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa. Ity lesona ity zany dia ampianatra antsika fa ilay Andriamanitra izay tompontsika, Jehova Andriamanitra, dia Andriamanitra miahy ny olombelona rehetra. Tsy Andriamanitra izay manaiky azy ho Andriamanitra irery izy, fa Andriamanitra mikatsaka ny amonjena ny olona rehetra izay tsy mahalala azy, na izay nanda azy, na izay niemotra. Hatramin'ireo olona heverintsika ho ratsy indrindra aza, dia tian'Andriamanitra vonjena. Tian'Andriamanitra vonjena ny olona rehetra, tsy hankanavaka na iza ary na aiza misy azy. Santionany fotsiny ho ilazananao fa raha mivahiny ao Ninive ianao dia vonoan'ny olona, dia ahantony amin'ny hazo ho an'ny vorona ny fatinao. Dia hoy ianao hoe tsy mendrika ny idirana akory zany, tsy mendrika ny hovonjena zany Andriamanitra, dia mamonjy ny olona rehetra amin'ny firenena rehetra na manahoana na manahoana toetrany. Raha mbola misokatra ny varavara-pahasoavana dia misokatra mandrakariva koa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra mba handray ny famonjena izy ireny. Anisan'ny tantara mahaliana indrindra ao amin'ny soratra masina ny tantaran'i Jona. Mpaminan'Andriamanitra izy ity, olona natsoin'Andriamanitra hanao iraka manokana ho an'ny Nive, ampafantatra ny olonao ny hafatra fampitandremana avy amin'Andriamanitra, atonga azy ireo hibebaka sy hiverina aminy. Kanefa dia nandositra ny antson'Andriamanitra Jona. Azo lazaina fa tamin'ny fomba enjana no nandresen'Andriamanitra lahatra ny Jona hanovany fisainany sy ny fieviny ary hankatoho ilay Andriamanitra naniraka azy. Hitantsika io moa ny toe-zavatra niseho. Taorianan'izany dia nanaiky Jona, tafitany tokoa ny afatra nasaina nampitainy tao Ninive,
kanefa nanana olana hafahafa ndray tyranamana ity taorian'izay fa inona no nitrango ianao velo taraina indray izy no ny amin'ireo vahoaka izay nanaovany asa fitoriana izany hoe ireo olona izay nantsoiny mba hibebaka no ny antson'Andriamanitra nibebaka ireo olona tao Ninive dia nanjary tsy nahatra an'Andriamanitra tamin'izy ireo indray ny fandringanana izay tokony ho nahatra an'Andriamanitra taminy raha tsy nibebaka izy ireo ary izany no antony niantsonany Jona eto hoe mpitoroteny beaia sady mora tezitra sanatria ve misy mpitoroteny filazantsara tahaka ny Jona inona fa tena nampitahotra an'ireto olona reto ny toroteniny ny antsona ataony mba hatonga an'ireo olona ireo hibebaka ary nanantena mafy koa izy fa tsy hibebaka ireto olona reto dia hiatra amin'ireo olona ireo ny famaizan'Andriamanitra kanefa nibebaka ireo olona ireo tena nibebaka ireo a dia tsy nahatra an'Andriamanitra tamin'ireo ny loza saika nahatra taminy isika izay nasaina hijorovavolombelona hitory ny filazantsara maneran-tany dia tsy tokony hiahihany amin'ny vokatry ny fijoroano vavolombelona ataontsika ny vokatra andrasantsika antenaintsika aza dia mifanohitra amin'izay nantenainy Jona dia ny hatonga ny olona hibebaka izany no toetsay ny mpitoro ny filazantsara fa raha sanatria moa ny mifanohitra amin'izany no miseho a dia tsy tokony hiahiahy sika ny mitoro ny filazantsara mba ho vavolombelona ny firenena rehetra zay no nasaina ataontsika ny fanahy masina izay mitarika sy manomery antsika sy ny teny torintsika no miasa amin'ireo olona miaino antsika tsy anjarantsika ny miahihany amin'ny vokatra ho azo Jona dia voalaza ary mahagaga fa tsy nanana fiedana-tsaina mihitsy izy satria nitaintaina ny amin'izay ho vokatry ny antso nataony hitomana an'ireo olona ireo hibebaka dia tonga hatrany amin'ny famoiza-po mihitsy dia niteniteny foana ao amin'ny Jona 4:7 manao hoe mifonona aminao ankehitriny Jehovah esoro ny aiko fa aleoko ho fato izay ho velona be deaibe ny lesona azy tsika raisina avy amin'ny tantaran'i Jona fa manasa antsika mba hazoto hiara-ianatra Jesosy dia nilaza ny tantaran'i Jona ao amin'ny Matteo 12:14 ary niteny hoe ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy fa nibebaka izy tamin'ny nitoriany Jona teny nefa indro misy lehibe no Jona eto eny lehibe no Jona tokoa Jesosy tsy afaka ny hompamonjy antsika izy raha tsy izany ka dia manasa antsika mba tsy handiso fotoana amin'ny fiarahantsika mianatra isan'andro ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso mandra-peona vetivety azy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.